Matio toko fahasivy. Jesosy nanasitrana lehilahy naharary ny paralisisa. Matio toko fahasivy andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Ary niondrana an-tsambo kely izy dia nita ka tonga tao an-tanànany. Ary indro nisy lehilahy anankiray marary ny paralisisa nandro tamin'ny fandriana nentin'ny olona teo aminy. Ary Jesosy no nahita ny finoan'ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe, matokia anaka, voavela ny helikao. Ary indreo ny mpanoradalàna sasany nanao nankampo hoe, miteny ratsy ty lehilahy ty. Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia nanao hoe, nahoana ianareo no mieritreri-dratsy eo am-ponareo? Fa iza moa ny moramora kokoa, ny manao hoe va voavela ny helikao, sa ny manao hoe mitsangana ka mandehana? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka, dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, mitsangana, betao ny fandrinao, ka modia ny antranonao. Dia nitsangana izy ka lasa nody tany antranony. Ary ny vahoaka raha nahita izany dia raiky tahotra ka nankalaza an'Andriamanitra izay nanome ny olona fahefana toy izany. Ny niantsoana ny Matio. Matio toko fahasivy andininy fahasivy hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary no niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo am-pamiriaketra ka hoy izy taminy, andeha hanaraka ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara nipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Ary raha nandre izany Jesosy dia nanao hoe, tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe, famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra latsa-dra. Hosea toko 4:9. Fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Dia nankany amin'ny Jesosy ny mpianatra jaonina ka nanao hoe, nahoana izahay sy ny fariseo no mifady hanina matetika, fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady? Ary hoy Jesosy taminy, moa mahay misaona va ny havan'ny mpampakatra raha mbola ao aminy ny mpampakatra? Fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala aminy, dia amin'izay vao hifady izy. Fanoarana momba ny lamba vaovao sy momba ny sinioditra vaovao. Matio toko fahasivy andininy 4:9 sy 7:10. Ary tsy misy olona manampina lamba tonta amin'ny tapa-damba tsy mbola voalona, fa ny vaovao izay natampina dia handrovitra ny lamba ka hihitatra ny titra. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty sinioditra tonta. Raha izany dia ho tritra ny sinioditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny sinioditra. Fa ny sinioditra vaovao no asiany olona divay vaovao dia miara-maharitra izy roa. Jesosy nanasitrana vehivavy narary 12 taona ary nanangana tamin'ny maty ny zanaka vavin'ny Jairo. Matio toko fahasivy andininy 9:20 hatramin'ny 9:20. Raha mbola nilaza izany taminy izy, indro tonga ny mpanapaka anankiray dia niankoka teo anatrehany ka nanao hoe, maty ankehitriny izao ny zanako vavy, fa andeha re, mametrany tananao aminy dia ho velona izy. Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona, nankeo ivony ka nanendry ny somotra viavin-dambany. Fa hoy izy anakampony,
na dia ny lambany ihany aza ny ho voatendrika io dia ho sitranao. Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe, matokia ry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay oro izay. Ary Jesosy no niditra tao an-tranon'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka ny tabataba, dia nanao hoe, mivoa fa tsy maty ra zazavavy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona. Ary no nefa navoaka ny olona, dia niditra Jesosy ka nandray ny tanana zazavavy, dia nitsangana izy. Ary nilazan'izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Jesosy nampahiratra jamba roalahy. Matio 7:17-20. Ary no niala teo Jesosy, dia nisy jamba roalahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe, mamindrafo aminay ry zanak' Davido. Ary rehefa niditra tao an-trano izy, dia nanatina azy ireo jamba. Ary hoy Jesosy taminy, mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Hoy izy taminy, eny tompoko. Dia nanendry ny masony izy ka nanao hoe, tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony. Ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe, tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao. Kanjo no niala teo izy roalahy, dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Jesosy nanasitrana lehilahy mona demoniaka iray. Matio 7:12-15. Ary rehefa nivoaka ireo, dia indro nisy lehilahy mona anankiray izay demoniaka nentin'ny olona tany amin'ny Jesosy. Ary rehefa navoaka ny demony, dia niteny ilay mona. Ary gaga ny vahoaka ka nanao hoe, tsy mbola nisy niseho toy izao tamin'ny Israely. Fa ny fariseo kosa nanao hoe, ny lohan'ny demony no amoahany ny demony. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra. Jesosy onena ny vahoaka. Matio 7:17-20. Ary no nahita ny vahoaka Jesosy, dia nahonena azy ny fijerin'ireo, satria nampahantrainy ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny mpianany, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy, koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa hamory ny vokatra. Andriamanitra fa mirapiratany sa
Fiandria